tomboko lasy tomboko vavy ny olona taloha sy nakehitrina tsy mitovy tsony fomba fena le kolontsaina taloha mbola hafa fa kolontsaina ao tsy mitovy tsony ny hitanao am'izao a tsy hitanao taloha tsony ohatry zany hoe amin'ny fahalalafomba aloha mifanajana de tsy mipetraka eo mifanajana aloha ny kely tsy lehibe satria ny ataon'izay any a le ray aman-dreny tsy mahafeny zanany tsony ke ho tena fitadiavana de tsy voarahamaso ny zanaka io zany mahatonga alizy hoe ambarahamaso ihany ny ankizy matorina hevitra ihany raha ohatry torina hevitra ny ankizy de mandala lasa voana de koa manoro hevitra fa ny ataony ihany ny ataony raha hoe misy zany firavana taloha tokony ankizy iarahaba olona de tsy voalohany fa tsy ny ray aman-dreny iarahaba ankizy de zany ahitana hoe fa mivoana le kolontsaina aty am'izao fotoana toavina zany zao ny tena hitako le hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny antony hoe avy amin'le fandrosoan'le teknôlôjia hoe sa le fahasahiranan'le olona mitady vola hitanao zany le ohatrany hoe raha hiteny azy zao hoe hipotehana mihitsy ny sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao de teo zany a no nahatonga le gasy tena miparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany ny simban'izay zavatra zay manentana antsika malagasy zany a voalohany indra aloha mba hanajan'le hoe fifanajana raha pizokina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizokina zao hoe tsisy asontsony le mazoka tsisy asontsony le amin'ny akapoben ray manontolo mihitsy zany ny simba zay zavatra zay am'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny ankizy am'izao manko zany efa mahateny le hitanao le tsy de fahalalaham-pomba tsoa zany fa za zao ohatra ataoko ohatra niteraka hoe misy olon-dehibe mipetraka eto da tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivahaolana tiako zany de hoe tokony ho averina le izy satria ny olon-dehibe zany tokony ho ajaina foana rehefa zoky tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika zatovo rehetrarehetra de tokony hanaja ny olon-dehibe zany fa zay ny fahendrena ndreka ny kolotsaina malagasy tena viandama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zao efa manao fitafiana tsy montana ohatrany taloha fa mianjaanja mampitanjafanja vatana nefa teo aloha izy montina tsara de pisizany koa lasa tsy ohatrany lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha fa olana roso am'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsy ny hoe manohy tena ao an'Andriamanitra verina amin'Andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toe-tsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony tohizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy